Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesoa Kristy zanany ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fifamatoran'Andriamanitra sy ny olony, ny fifamatoran'Andriamanitra sy ny olony no hevi-dehibe asongadiny mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny tantara voalohany toko 9:20 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10. Ny fifamatoran'Andriamanitra sy ny olony. Eto amin'ny tantara voalohany toko 9:20 sy ny toko 9:20 dia hitantsika i Davida mpanjaka manao ny afatra farany, efa madivadiva hariva ny androny ary dia manafatra ireo taranaka teoriana sy ireo izay manam-pahefana isa-tokony izy. Nasongadina manokana tao anatin'izao afatra izao ny fandimbiasam-pahefana fa i Solomona zanany no tendrena amin'ireo zanany maro mba handimby fahefana azy. Ary izay tena zava-dehibe tao anatin'izany dia io Solomona zanany izay handimby azy io no voalaza fa hanorina ny tempoly. Raha tokana misavitsa fotsiny ihany Davida, voalaza eo amin'ny andininy 7 amin'ity toko ity ihany, fa tsy mba afaka nanatanteraka izany Davida satria lehilahy piady sady mpandatsadra, araka ny voalaza eo amin'ny andininy 7. Ity afatra izay mivantana manokana amin'ny Solomona zanany Davida ity araka izany no ahitantsika taratra ny amin'izay fifamatorana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olony izay. Andininy anankitelo ity mofinainantsika anio ity, kanefa ireo andininy telo ireo dia samy miresaka an'Andriamanitra sy izay ataon'Andriamanitra amin'ny olony andaniny ary izay takian'Andriamanitra amin'ireo olona izay voafidy ireo kosa etsy ankilany. Miresaka amin'izany eo amin'ny andininy 9, ny andininy 10 ary ny andininy 10. Eto amin'ny andininy 10 ohatra dia hitantsika tsara eto fa i Jehovah Andriamanitra no manome lova lay tany soa ho an'ny taranaka mifandimby. Andriamanitra ny fidy ny ity taranaka ity. Raha hitantsika manomboka any amin'ny voalohany dia ambara fa nifidy an'i Israely izy ary nifidy an'i Joda, dia avy amin'ny taranaka Joda no nisy ny fianakaviany rainy Davida, ary tamin'ireo taranaky Davida dia izy no taranaky ny rainy Davida dia izy no voasafidy, ary amin'ny taranaky Davida dia Solomona no voasafidy. Anjaran'Andriamanitra no mifidy sy manome ny lova ho an'ny taranaka mifandimby, ho an'ilay tany tsara, ilay tany soa, fa etsakilany kosa takiana ho an'ireo olon'ireo ny anaraka ny didin'i Jehovah. Izao no voalazany hoe tandremo sy dinio ny didin'i Jehovah. Ary mbola hitantsika ihany izany mitoy eo amin'ny andininy 10, lay Andriamanitra izay voalaza eto dia Andriamanitra izay mpandinika ny fo ary mamantatra ny eritreritra rehetra. Noho izany
dia ambara fa takina amin'ny olona kosa ny hanompo an'Andriamanitra amin'ny fo sy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto io. Tsy misy miafina eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny fanompoana izay ataon'ny olona, ka noho izany dia ahariary sy mianjaanja eo anatrehan'ilay mamantatra ny tsy hita ny fanompoana ataontsika. Ary farany, eo amin'ny 10 dia voalaza fa Andriamanitra no nifidy mba ahatonganao hanana andraikitra lehibe hanao ny trano. Lehibe anie zany Davida zany, fa i Solomona no voafidy hanao ny trano. Koa ny anjaranao kosa dia ny andeha amin'ny faherezana sy amin'ny fatokiana ny amin'izany fifidianan'Andriamanitra anao izany. Tsy ho be fanahiana, tsy ho hatahotra, fa efa nomena fanahy-mahery ary nomena toky fa indro mba antsika mandrakariva izy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Tsy fantatra hoe ahoana ny fomba na hahatongavanao amin'ny andraikitra izay misy anao. Mety olom-boatendry, mety olom-boafidy, mety manana andraikitra samihafa amin'ny sehatra samihafa. Izay takiny ny tenin'Andriamanitra dia izao manao hoe na toy inona fomba nahatongavanao eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'izay andraikitra misy anao, dia izao no afatra manao hoe jereo sy banjiny kosa ny momba an'Andriamanitra. Efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra ny ahatongavanao eo, ny anananao andraikitra, ny amin'ny mahampanompo anao, fa tedavo amin'ny fomba rehetra kosa izay ankatoavanao ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Aoka ho mpanompo manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao izay nofidiny. Aoka tsy hisy hiala eo ambavanao ny didin'Andriamanitra. Antsona ny mino mba ho mpino mahatoky tamin'ny fiantsoana azy ka ho mpino azo atokisana amin'ny andraikitra izay nomena azy. Azo atokisana fa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Azo atokisana fa tsy miala amin'ny fitsipik'Andriamanitra sy ny didiny, ary azo atokisana fa hanao izany asa izany amin'ny fahitsipho rehetra, amin'ny fahadiovam-panahy rehetra. Dia mahereza ry havako. Tsy hamelanao irery Andriamanitra. Ombanao mandrakariva izy, aza mitofezaka, aza morakivy na miemotra ny amin'izay rehetra mety hahasarotry ny asa, fa tsarovy fa olom-boafidin'Andriamanitra ianao, ka tsy mba avelany irery, fa efa niteny izy fa miasa ka iza no asakana izany. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny fifidiananao, ny amin'ny fanendrenao, ny amin'ny hitarihanao sy ny fanomezanao tsy azo tononona ataonao amin'ny fiainanay. Ary izahay dia vonona anaraka ny didinao Andriamanitra sy ny fitsipikao eo am-panatanterahana ny fanomponanao. Vavaka manokana izay ho an'ireo mpitondra firenena, ireo manana andraikitra rehetra eo amin'ny tany sy ny fiarahamonina, na inona andraikitra izy ireny, na olom-boatendry, na olom-boafidy, amin'ny zara fanompona ny firenena sy ny tany izay nomenao. Entinay ambavaka mba hahavita araka izay nametrahana azy ireny. Dia mampahereza Tompo indrindra mba ahafahan'izy ireny mitodika aminao, mba hanompony ianao, mba hitondrany ny firenena sy ny tany, ny fiarahamonina
araka ny sitraponao. Dia angatahnay ho tanteraka izany mivavaka izany raha sitrakao. Ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny mivavaka ay misaotra Tompo. Amen.